miarabantsika rehetra iresaka momba ny fanaovana digitalisation ny vatsim-pianarana eny anivon'ny université eto Madagasikara ny fandaharana tontolo numerika androany. Digitalisation izay mariky ny firosoa Madagasikara amin'ny tontolo moderna kokoa, fa indrindra ny fahafahana miditra mangarahara amin'ny fitantanana ny fikirakirana ny volam-panjakana. Inona ary no antony tsy maintsy nirosona amin'izay fanaovana digitalisation amin'ny fizarana ny vatsim-pianarana izay? Manao ahoana ireo dingana na fomba fiasa mialohan'ny fizarana ny vatsim-pianarana? Ny tanjona anaovantsika n'ilay ataontsika hoe digitalisation ny bourse zany amin'izao fotoana izao dia ny fanatsarana ny fomba fiasa zany amin'izao mba tsy hisian'ny filaharana sy ny fahatarana zany eo amin'ny resaka paiement ny bourse. Mila manao ny transformation numérique zany tsika ny université dia misy process tokony hoarana zany ao anatin'izy io satria mba ahafahan'ny ny fanjakana malagasy amin'izao fotoana izao mahafantatra tsara hoe ohatrin'ny marina ny bourse tokony ho aloena zany amin'ny mpianatra satria mila fanatsarana tsinona ny université. Dia ao anatin'io zany tsika dia misy fomba fiasa vaovao ao anatiny nanomboka hatramin'izay 1 zay hoe tokony manana liste anankiray zay eken'ny université, eken'ny mesupres, eken'ny ao amin'ny ministèren'ny économie sy ny finance, eken'ny présidence ary eken'ny poste malagasy zany amin'ny fomba IPN anazy. Digitalisation ana paiement sy nandraisantsika dia dikan'izany tokony manana liste zany tsika hoe madio miankina amin'ny fahataperan'ny année scolaire ny université io efa ao anatin'ilay plateforme édutique tsika ny miasa ho an'ny L2+, satria ao tsina zany no misy an'le gestion de passage hoe ny ankizy tamin'ny herintaona zany dia mety izy ho passant amin'ity taona ity na redoublant, dia ao anatin'le plateforme édutique ary zareo ny miasa. Ho an'ny L1 dia efa nandefasana canevas mora fenona sy sécuriser zareo anaovana amin'ny ankizy vao miditra première année, satria io liste io avy eo no validetsika miaraka zany hoe miaraka ny université, ny enseignement supérieur, ny ministère ny finance, ny présidence ny république ary zahay ato amin'ny MNDPT sy ny PAOMA zany. Tokony manana liste anankiray zany tsika tokana. Iny no atao affichage any amin'ny université mba hialana amin'ny hoe resaka réclamation sy hoe ankizy adino na tsy ao anaty liste. Ny université no nangataka zany feim-potoana maromaro hoe noho ny fahasairanan'ny ray aman-dreny sy noho ny mbola tsy fahataperan'ny taom-pianarana zany dia tsy tratran'ny zareo lay 9 novembre année scolaire 2022-2023 ny resakantsika. Ny zavatra fantatritsika tsara dia hoe ao anatin'ilay modernisation tsika, ao anatin'ilay manao an'ilay processus tsika zany informatisé, dia mila zavatra fantatritsika hoe rehefa vita somatsara zany io validation analyste io dia zay tsika vao miroso mandeha makany amin'ny resaka préparation rehetrarehetra zany ny demande ny fanaovana engagement, ny fangatahana ny validation ny engagement iny any amin'ireo atanatohatra rehetrarehetra, dia mirosontsika zany ao anatin'ny préparation ny paiement satria azadiny fa misy possibilité anankiroa anaovantsika ny paiement io dia ny paiement par carte zany ho an'ny L2+ ary ataontsika hoe paiement de masse ho an'ny L1 zany. Ka ny zavatra fangatahana zany ho an'ny ray aman-dreny, ho an'ny mpianatra dia miroso ao anatin'ny fanatsarana ny anjely manontolo zany ny fanjakana malagasy amin'izao, ary indrindra eo amin'ny fanatsarana amin'io fandoavana ny paiement ny bourse io zany. Ka ny angaviana zany dia samy mba manao ny asany.
tahaka izao kosa ny fizotry ny fizarana vatsim-pianarana teny amin'ny Université n'Antananarivo Ankatso sy teny Votovorona. Ny hitantsika amin'ny sary aoriana moa zany sy efa teo aloha teo dia ny zotra-pilaminana, ny fitsinjarana, ny vatsim-pianaran'ny mpianatra ary nety tsara ny fandaminana dia ny olana madinidinika moa tsy maintsy misy ihany fa kely dia kely izay fanazavaina ny mpianatra dia mizotra soamantsara ilay izy fa dia akasitrahana ny rehetrarehetra tokony andraikitra tao anatiny tamin'ny fikarakarana. Raha ny hitantsika eto aloha dia voahaja soamantsara ny lista voafaritra ary koa voahaja koa ny calendrier izay napetraka. Ary inoantsika fa hitovy amin'ity androany izay hitantsika ity ihany ny fizotra ny fitsinjarana an'izay vatsim-pianarana izay. Rarina dia hizotram-pilaminana izay fa dia araka ny voalazako teo hoe tokony tsy hanana hiatsony izany ny mpianatra amin'ny fisitrahana ny vatsim-pianarana fa dia mizotra pilaminana fitsinjarana izay. Efa nandray bourse foana hatramin'izay nanomboka première année hatramin'izao 5e année zao dia hatramin'ny nanomboka izay 4e année moa nisy le époquetra dia nanomboka teo ilay lasa nisy an'ilay digitalisation dia ny fahitana an'ilay andro androany milamina aloha ilay fizarana fa eo amin'ilay resaka le compte tamin'ny mbola tsy nisy ny digitalisation aloha ilay resaka fay tsy nisy fa ny resaka hoe retardataire no misy hoe tara tsy mahatratra an'ilay fotoana nizarana ilay ankizy dia misy calendrier na retardataire. Ataoko angamba hoe digitalisation zany resaka numérisation mba tokony hisy hoe fotoana malakilaky kokoa noho n'ilay tsisy digitalisation zany taty amin'ny fotoana nampiasana nisy digitalisation. Raha ohatra ny hoe misy fivoarana sy fanatsarana hoe rôde mandeha ara-dalàna tsara ny compte-n'ilay digitalisation dia tsara ny fisian'ilay digitalisation satria mampilamina kokoa an'ilay fizarana isaky ny faritra sy ny toerana misy. Dia izay no angatanay hoe azavaina mazava tsara ny eo amin'ny fomba fitantanana sy ny fomba fandraisanay an'ilay hoe ahoana marina ny fandehan'ilay compte misy ao amin'ilay époquetra. Tsy omeko tsiny angamba hoe avaizana viaizany fay fa tokony samy ezaka ny tsirairay hoe anafaingana sy hoe apalaky mba tsy hisian'ny korotana hoe grevy lava ohatry ny mahazatra mba hivoaka ny bourse fa tokony hoe vao hivoaka ny any université raray dia efa petrapetraka sy milamina daholo ny fanomanana an'izany rehetrarehetra izany. Fahitako ny fizarana bourse androany dia nilamina sady vetivety no aingam-piasa ny bourse-ko tamin'ny herintaona najana tao anaty compte dia ny cumul tao ilay izy ary voaray ara-dalàna androany. Fanentanana ho antsika mpianatra mpiara-mianatra rehetra rehefa milamina antsika maka bourse dia milamina tsara mifakana bourse sady azo ara-dalàna tsy misy atahorana mifakana bourse. Anisan'ny ezaka nataon'ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministera ny fampiroboroboana sy fanovana ny ahitao rakajy mirindra ny postra sy ny fifandraisan-davitra ny fanaovana ny tetikasa hipoketra teo anivon'ny postra malagasy ho fanakakezana sy fanamorana ny fiainan'ny vahoaka amin'ny fikirakarana ny vola amin'ny andavanandro. Ny sitraka voalohany an'izany tolotra izany ny mpianatra teny anivon'ny université. Lasibatry ny fisolokiana ataon'ireo milaza ho manome tolotra avy any ivelany ireo mpianatra ka mirona manao inscription en ligne amin'ny alalan'ilay compte postre monnaie ka vokatra izay dia maro ireo compte voasoloka. Tokony mailo hatrany araka izany ireo mpianatra mba tsy hirona amin'izay karazana tolotra tsy maripoditra izany fa indrindra tsy hampiasa ny compte manokana ho amin'ny zavatra tsy azo antoka. Makasika an'ilay olana fandraisana bourse androany moa zany dia teo aminah mihitsy ilay izy ny compte koa compte postre monnaie nisy nanao arniaka izany hoe nisy piratage be nataon'ireo mpisoloky tao amin'ny Facebook ireo nangataka ny compte-ny ankizy izy dia nalainy ny compte-ny ankizy dia rovan'zareo abonnement any amin'ny internet any dia reo no tonga ny izany hoe vao pirater ny compte-ny ankizy dia nanao déblocage tany amin'ny postre tao anatin'ny ampitoniana moa zany dia efa nandray andraikitra ny ministera sy ny lehibe am-postre moa zany dia efa résolu le problème dia marina moa zany fa tao anatin'ny fitoniana no nahitana le solution zany ka zay hitanareo zao dia efa azo any ana bourse.
fahitako an'ilay fizarana bourse androany, milamina tsara aloha ilay izy, sady tsy dia nilahatra firy no mizotra tsara le fandehan'ny rehetra, na le tao amin'ny fangalana numéro na ny fangalana bourse. Tamin'ny voalohany ilay izy nisy olana fa hita hoe efa nivoatra zareo dia efa hita hoe efa nivoatra koa ilay fomba fiasa. Ny androany aloha tena nahafapo fa sady vetivety mahafinaritra mifandraisana, tsisy olana ohatran'ilay taloha intsony. Dia hita hoe mihatsara isan'andro ilay organisation dia ny mahafapo isan'andro dia irariana mba hiatsara foana mba mahafafampo anay. Ilay androany aloha lamina, oui. Tsy ohatran'ny hatramin'izay. Eny lamina be naka an'ilay numéro de compte fotsiny izay dia avy eo tonga dia nakeny amin'ny caisse dia tonga dia nahazo vola. Le digitalisation zany tsy tokony ho zavatra sarotra ilay izy satria zavatra efa informatisé, tsy tokony misy problème mihitsy zany ilay izy. Raha milamina tsara, maninona raha ilay digitalisation foana no tohizana mandrakizay hatramin'izay mpianatra futur ho avy eo moa. Satria moa tsika ety amin'ny anjery manontolo tia fivoarana izany digitalisation izany dia tsara ilay izy raha vita tsara. Ohatra aloha fa efa milamina ny fahazoana bourse tamin'ity ho anay manokana dia engany mba ohatr'izay foana ny manaraka. Sady efa tonitony koa ilay fatezerana taloha tamin'ny M1 sy ny L3 sy ny satria mba lamina izy androany dia tsara raha tohizana foana ilay ezaka ohatran'izao hoe milamina be, tsisy korotana intsony. Izay indray no mamarina ny fandaharana tontolo nomerika. Makasitraka amin'ny fanarahanao izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko.